Nolotra ny rakitra tsika satria voka-dehibe androany famaranam-bokatry ny mpamakilay vondrona zazalahy dia ndeha hanao velo rano amin'Andriamanitra tsika fa izy ihany no mahavitatsika ary izy ihany no tia tsika dia no voady amintsika fa tena tiako loatra ny fitiavanao Jesosy. Diculote ni fitiavana Viteso mamilote dewanilana La vitini aia Ravu ni fana Tena ampiwai tuku ni fasuavana Saralote vitantarana Kenanai matumi vote nutaiana Namiseda mama Hente inazinda Teti lafu famiju Yananumya Ifikitamina Simisima Avitana ya Fatiana Vitesoti Ifeliranja Hatana ya Mina Shivali Jamina Marakina Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao fa ianao no mbola nanome anay avy any aminao reny ka hoentinay indray ianaovana ny asanao dia misaotra makasitraka Jesosy ka na kely reny na betsaka reny dia vokatry ny fonay reny fa dia mba haraiso ankasitrao zany. Misaotra Tompo. Amen. Mazao toerana. Filazana miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanana ao amintsika. Antsoina ny filohan'ny sampana ny Braon Efsat, komitiny Efsat ho tonga ny vory ny alatsinainy 20 oktobra 2024 ho avy izao amin'ny rediocese manomboka amin'ny 5 ariva manantena ny fahatongavanao satria zava-dehibe nodiniana. Ilazana isika vaokan'Andriamanitra fa amin'ny alarobia fa 30 oktobra izao dia misy ny fotoam-pifoazana ka amin'ny fotoan'io dia fisotsona ny ran'i Jesosy samy mitondra tavoahangy misy rano amasinina miampy vera azy ete tsy miova ny ora fidirana vatony mahazatra mirora sasany ary ny fidirana ariva dia amin'ny 9 ariva koa samy miomana amin'izany sika rehetra dia samy ho tahin'i Jesosy. Antsoina ny iraka sy ny mpampianatra hita amin'ny fiangonana FVM-Tanànandrano mba tonga ivory ny talata 20 oktobra izao amin'ny 10 ora sasany amin'ny porta 322 manantena fahatongavantsika maro tahin'i Jesosy. Antsoina ny Braon promotion rehetra ivory araka amin'ny Braon Fibe fifoazana Safiaf amin'ny asabotsy 2 novambra amin'ny 10 ora maraina aoriana fampianarana mpiandry-pimana amin'ny 10e étage Fibe Tanànandrano iangaviana mba hifampilaza voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Fisaorana vokatry ny fefy tompoko ny filoha ny komity ndekona mpiany sampana fefy rehetra mandolo dia misaotra antsika rehetra tamin'ny fanohanana ny vokatra fefy alahadeo ny ezaka rehetra nataontsika nandritra ny herinandro fiandrasana sy ny alahady tontolo dia nazahoana vola mitotaly 320 tapitrisa ariary na 115 000 francs malgasy efa nialan'ny fandaniana marobe dia marobe koa misaotra betsaka indrindra antsika Andriamanitra ny fiadanany amaly fitiatsika rehetra. Filazana ilazana ny mpianatra sikola alahady rehetra fa mianatra isika anio aorinan'ny fotoam-pivavahana voalohany toy izao ny fandaminana
ny D3 ka hatramin'ny D9 ary ny dingana olon-dehibe ao amin'ny premier étage, ny D10 hatramin'ny D17, 18 ao amin'ny 4e étage. Ilazana koa ny mpampianatra sekoly alahady rehetra sy ny dekona pia fa mivory sika anio ao aorian'ny fampianarana hidinika momba ny azo krismasy ny fiangonana, sady misy ihany koa ny fampifanana ho an'ny tafika masina kely izay ataontsika ny asabotsy sy ny alahady 2 sy 3 novambra ho avy izao. Azo krismasy ny fiangonana ilazana ny ankizy na ny tanora izay zanako ny fiangonana eto Tanànandrano rehetra fa androany alahady 17 oktobra amin'ny 2 ora sasany ariva ny fidirantsika ny sady fisoratana anarana ho an'ny fianarana azo krismasy na arbre de Noël tamin'ny namana dia samy mifampilaza fotoana première étage. Avy amin'ny tonisy ny Tanànandrano sy ny Borao Foibe ny havana misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa vita somatsara ny fiofanan'ireo mpitandrina dia izay misa 570 mianadamianaka. Izy ireo dia manana solotena isaky ny synodam-paritra Alatsimo, Vatovavy, Vitovinany, Aloatra Mangoro, Fort Dauphin, Tomasina sy ny maro samihafa. Ny famoahana azy ireo dia atao ny alakamisy 7 novambra amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny Foibe FVM Tanàndrano. Aorian'izay dia hitodo ody izy ireo hamonjy ny fiangonana sy ny vady aman-dranony dia mangataka tsika rehetra mpiara-mivavaka izay malala tanana mba hanome azy ireo fitafiana kiraro na fitaovana an-dakozia izay azo ampiasaina tsara hoentin'izy ho any amin'ny ankonany araka ny tamin'ny tompo manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ary kiraro fahavonona paray amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ry havana. Ny komity ny fananganana ny tompo-masina Ambohidanerina famonjena dia manasa anao mba hanatrika ny garden party izay atao ny zoma 2 novambra ao Ambohiday Soavin'ny Merina sampanana makany amin'ny Inao. Izy kilalao maro, sakafo isan-karazany ary fanetanana iara amin'ny kotsa meka sy ny sampana maro ary koa sariana ilay tombola mety azahoanao fiara Chevrolet Captiva. Manantena ny fahatongavanao anotrona izany fotoan-dehibe izany samy tahiny Jesosy daholo isika rehetra. Fifaliana lehibe ho an'ny Borao fiangonana sy ny komity fankalazana faharoapolo taona FVM fitahina Manjakandriana tarihin'ny mpitandrina eny an-toerana Ramatoa Ravelomana Hortense no manao izao filazana izao. Fankalazana faharoapolo taona fiangonana Njoroana manomboka amin'ny 4 Desambra ka hatramin'izao. Ny andro anokafan'ny fankalazana dia ny alahady 1 Desambra eto amin'ny fiangonana FVM amin'ny 5 ora sasany ariva. Samy mitondra vokatra sy ny valopy manomboka hira fanolorana isam-pianakaviana. Isy sakafo iraisana ka anaovana tonona mialoha araka izay ilain'ny fianakaviana, mitondra fitaovana fisakafoanana, isy fisarihana tombola, isy varotra, isy fifaninanana anatena Tsangam-bato manantena ny fahatongavantsika maro. Fampahafantarana sy fanentanana ry havana mba ho fanohanana fananganana ny toby sy ny komity fananganana ny toby masina Ambohidanerina famonjena dia mikarakara hetrika garden party izy ireo tanterana ny zoma 2 novambra izao eny Ambohiday Soavin'ny Merina. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana irosan'ny fanorenana ny tokantranomasina Andriamangavelo Iajaniaina Iary Fenitra Rojo Andaniny Randriamifidy Pambele Siralia Chou Pierrette Akilany ny afalimanasanaireo anotrina ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany Tsiorony Aina Randriamangavelo sy Entso Fidelisy Raojan'ny Aina izay atao eto amin'ny fiangonana tsika FVM Tanàndrano ampandrana ny alakamisy 3 oktobra amin'ny 12 ora sasany. Ramatoa Rasoa Perla sy zanany Andriamatoa Andriamatsoa sy Heriniaina Tolo-Janahary, Ramatoa Razafiniaina Tinasoa Tantely Andaniny, Ramatoa Randrianirina Lydia Albertina sy Ramatoa Raharmalala Domona Marina Akilany dia afalimanasanaireo amin'ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany Andriamatsoa Tsikimaminiaina sy Randrianirina Sara Priska izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 9 novambra amin'ny 7 ora maraina. Ramatoa Kemba Marceline sy Ramatoa Rabarjona Emilienne Andaniny, Andriamatoa Ranavison Armand Janson sy Ramatoa Razana Bololona Justine, Andriamatoa Rambelson Cyprien Guillaume, Ramatoa Ranivo Arvelo, Fanjaniaina Claudia Ankilany dia afalimanasanaireo anotrana ny fanamasin'ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Ramenjanahary Andoniaina, Jacques Michael sy Andriambeloniaina nomena fitiavana izay tao eto amin'ny fiangonantsika
ny zoma 5 novambra 2024 eo amin'ny 10 raha maraina. Rabeaza Ernesta Randriamanantena Fity Lantsoa Andany Razafindrakoto Tsisa Manana José Ralantoasoa Marta Ankilany dia falimanasanario anotrana falimasin'ny fanamadiny zanany Rabeada Andrianiaina Lovasy mbola nirina Ravakiniony izay tao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 novambra amin'ny 7 ora maraina. Rasoa Velonandro Randriana Arvelo Peniel Mivady Arjona Ramananjary Soa Anzela Andany Ramanantso Damas Augusta Mivady Rasamanina Rady Mafaly Mivady Ankilany dia falimanasanario anatrika ny falimasin'ny fanambadiany zafiny ny zanany Randrianay Vonjara Nantenaina sy Rasamananja Sarindra Sandrine izay tao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 novambra amin'ny 10 ora maraina. Raha misy mahita tsy mamety ny fanimasin'ny sasany amin'ireo fanamadin'ireo dia aoka izy ampilaza ndray bandreny mpitandrina. Filazana mandroa Ramanarivo Risara dia natsony ray ody any amin'ny alarobia 20 oktobra rehefa nivahiny ndraiky amin'ny 10 taona teto an-tany hoy ny reniny ndray tapo aminy izay solon'ny tenany Andriamalala Philippe Valentin sy Clarisse ary ny zanaka manjafiny Dekona Groupien ny fianakaviana manontolo ny fiangonana FVM ny fiangonana FCKM ny Fokotany ary ny nofony dia efa voalevina tao amin'ny fahasandrazany Ambohitso Mandraka Mahitsy Fiadanana. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 100 000 francs. Andriamanitra tompo fampinoana ny amaly ameno-pionina ireo fianakaviana Tsamandroa. Dia hotoizantsika amin'ny filazana ny fijoroana vavolombelona ny voady masina indray ny drara. Tsy misy soratra roalina ariary malaky tradisy fahafolokarena 5,000 ariary.
no ny fitiavanao ary ny famindraponao sososy fa tavaverina ny vavaka tany ivelany mizanakay nangataka aminao izay miavitany dosie ary afahany mbola hijanona hiasany sotra sosy manotabola ray alariary miasa fokoazana manotabola ray alariary mifasintseo raha mpisorana miderazy noho ny asany lehibe sososy fanatratra mitsingeritaona natamboany ao misotra mifindra dia izay manenty nangataka vavaka ho an'ny fahendrena sy fahasalamana ary ny fianarany manotabola ray alariary mifananganana fiangonana tsara maraina sosy fa mbola amin'ny tany fiainana tany ianao sosy mba tahiny mamonjy ala mahery sy miaro ana asa matahotra mihitsiana faizao mona sy manampy ana ray alina ariary tsara fahasalamana tahiny taranako lafo ny fiara ovika samatsara ny fikarakarana taratasy ny tany fiainanay ho avy rehetra dia pitakaitsela tananao amenna manotabola dia miarivariary ny sasiny teo misoratra dia miarivo ariary sy jesosy misy vola toka manontolo amin'ny fampanofona ny asanao atika amin'izay jesosy fatsy amelanay irery ianao manototra vola roa etsy ariary misotranao jesy ny fitahinao tamin'ny herinandro izao mamonjy ana kama mahery sy miaro ana asa matahotra mihitsiana faizao mona sy manampy ana izao mamonjy ana kama mahery sy miaro ana asa matahotra mihitsiana faizao mona sy manampy tamin'ny fahasoavana Jesu pamunzi malala Bibetu ni panumpuna Ramisi izay makahala Natuti famananana Zere, 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 zere Pahunuk kanala kanala Zere, 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 Pahunuk kanala kanala Kami satana nilufu amuta kama avini sesomi tatana kanuma
volana novambra ity dia manana événement maromaro sika fiangonana eto Antananarivo. Ny voalohany amin'izany aloha dia ny fanokanana katekômena amin'ny 1er novambra dia mba entanina sika rehetra izay manana pakasary manokana mba hanome an'ireo pakasarytsika ireo ny fepetra manokana ny eto amin'ny fitandremantsika ny tsy hanitsahana ny altara sy ny tsy tabatabana ary manintana antsika tsirairay ihany koa fa ny ratsy tsy kely lalana dia manjary efa tafiditra nireny le ohatran'le tsika manao vakansy any full point reny hoe ho alaina sary ve ianao fa vita eo le izy manjary tafiditra ny karazan'olona ohatran'izany ny mpakasary ato amin'ny fiangonantsika dia mba manintantsika mba tsy hampandray anjarany ireny satria isika eto fa manana pakasary dia ianareo tsirairay koa fa mety manana mpakasarynareo dia oka mba izay pakasary eto amin'ny fiangonana sy ny pakasarynareo rery ihany no akany sary. Dia faharoa manarak'izay ireo mpitandrina izay miofana ho mpitandrina ivoaka dingana voalohany ireo dia ho avoaka amin'ny fomba ofisialina eto amin'ny fahafitony volana novambra dia efa nandefa filazana teo izy ho an'izay fotsika rehetra satria ny fanomezana avy any amintsika ny atao hoe toroteny velona ka raha misy zavatra mbola tsara any amintsika tsy hoe zavatra ratsy akory no omentsika azy ireo fa zavatra efa mba tsy ampiasaintsika intsony satria mety efa hananantsika anankiroa na hananantsika anankitelo koa ary dia mba omentsika azy ireo mpifaliana na fitafiana zany ho an'ny tenany zareo na fitafiana ho an'ny ankohonany zany rehefa mba tonga any aminy any izy dia mba entanina sika rehetra izay manana an'izany mba hanome ampifaliana. Dia koa satria misy fanokanana katekômena amin'ny 1er novambra zoma io andro dia tsisy zany ilay fandarana ilay mahazatra antsika le fanavaozana sy fampiorenana ny finoana fa satria isy mpianatra misy katekômena hotokanana eto dia lavalava ny fotoana dia mba tsy enjikenjehana koa ny fotoana fa manjary mierikerikitsika dia izay fandaminana vitsivitsy izay no apetraka ho amintsika rehetra. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra tsika satria vita soamatsara indray izao fanompompo fivavahana izao. Ny fotoana famaranana fanompompo fivavahana ohatr'izao no hitenenan'i Jesosy isanandro hoe nahazo hery va ianareo ary raha tsy nahazo hery ianareo dia mbola manontany izy hoe inona no mbola tianao ataoko aminao. Andeha hamarana an'izao fotoana izao tsika hanolotra hivavaka hitsangana sika ho an'ny vavaka ho an'ny voady dia aorian'izay vavaka ho an'ny voady izay dia ho apetraka ny tsodrano hitsangana hivavaka sika. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, ilay Andriamanitra tomponay, ilay Andriamanitra anoloranay ny fanahinay sy ilay Andriamanitra anoloranay ny fitiavanay ihany koa satria Andriamanitra fitiavana ianao. Avy any aminao izany fitiavana izany dia mba averina ihany aminao koa mba ho tahinao fa ianao mihitsy ny efa nampianatra hoe tonony amin'ny namanao sy any amin'izay toerana alehanao rehetra any ny fiadanana. Fa rehefa voalazanao izay fiadanana izay ka mendrika an'izany olona anononana an'izany dia mendrika izy. Raha tsy mendrika azy kosa ny fiadanana izay tonononareo dia hiverina any aminareo izany. Misaotra Jesosy. Reny ny voady maro teo Jesosy. Vetsovetsom-pon'olona reny Jesosy ary fisaorana ihany koa tamin'izay rehetra nataonao taminy. Misy tamin'ireny no nivalianao vavaka. Misy tamin'ireny no nahazo fitiavana maro isan-karazany. Tao no efa vita ny vizahany. Tao no efa nahazo valim-bavaka. Tao no efa nivaly ny zavatra rehetra na ny fianarana zany, na ny memoarana zany. Fa tao anatin'ireny koa Jesosy dia nisy mbola mangataka aminao ihany. Ary reny mangataka aminao reny Jesosy dia petraka aminao reny. Fa ny fisaorana aloha Jesosy no betsaka dia misaotra anao zay misaotra anao zay dia miaraka amin'ny teny izay hoe misaotra Jesosy. Fa raha betsaka ary ny fisaorana Jesosy dia betsaka ihany koa ny voady izay nitononona teo.
ao anatin'izany voady zany Jesosy dia mbola misy mangataka, mbola misy manana ady sarotra ao, mbola misy manana olana maro isan-karazany eo. Ny sasany efa nahazo viza Jesosy, ny sasany mbola mitondra mbavaka ny viza zay ho ataony Jesosy. Dia mba ianao no handray tanana amin'izany Jesosy, ianao no ialoha lalana any amin'izay andalovan'ny taratasy rehetra, ary ianao ihany koa no ampanaiky fa mendrika ny azo an'izany valim-bavaka izany ny mpanomponao. Koa ninonina vavaka nasandra ny teto Jesosy, na ho an'ny fianakaviany zany, na ho an'ny ankohonany, na ho an'ny tenany samy rery sy ny asany, dia mba valio zany Jesosy. Ka indretso izay rehetra Jesosy, miara mangataka aminao manao hoe Jesosy eo ianao ny vavaka, mankasitraka Jesosy. Ary mahatsiaro zay amin'izao ora sy fotoana zao Jesosy, any ireo fanokanana maro isan-karazany, any koa ny ray aman-dreninay dadarandray natoandro, izay tsy adiminay satria mpanomponao iny izay mitondra anay sy mampianatra anay mba hitany voninahitra sy anananay an'izany fiainana mandrakizay zany. Any ampanokanana any izy Jesosy, ianao mba sy izay délégationna rehetra miaraka aminy any, tafino herin'ny fanahy masinao izy, omeno herin'ny fitiavana avy any aminao izy, ary ianao mihitsy no ametraka ny teny rehetra amin'ny fanokanana, ka mba ho voninahitry ny anaranao zany, fa tsy ho voninahitra olombelona, tsy ho voninahitry ny iraka izay manatanteraka an'izany, fa mba ho voninahitry ny anaranao, ka iarahanao mifaly any an-danitra rahatry zay. Dia misaotra Jesosy. Ny fotoana tahaka izao rehefa vita ny fisaorana rehetra Jesosy, dia tonga ianao mijery sy mandinika anay tsirairay avy, ary efa mandinidinika anay tsirairay avy ianao Jesosy, dia tao ny zavatra rehetra izay efa mibebahanay izay tsy hiverenanay intsony, ary teo koa ny vavaka izay nasandatra, mety tsy voasandratra tao anatin'ny vavaka izay ny fandimby ny tarika teto Jesosy, ny etaeta-pony, fa mbola manana an'izay etaeta-pony izay tiano ambara aminao irery ihany izy. Mety tsy ambara havany zany Jesosy, mety vavaka natokana ho anao manokana zany, satria tsy manam-potoana izy hivavahana any an-tranony ihany, fa mikorontana any, ary mety misy ody ihany koa araka tsy tonga any ianao, fa ankehitriny tonga eto izy Jesosy, izay niteneninao fa tranonao ty ary vavahadin'ny lanitra, dia eto anao Jesosy, ary efa vonona ny anjelinao Jesosy irao mba handray ny fivavahana izay alokin'ny vavanay tsirairay avy. Dia tonga avara Jesosy, eny anilan'ny mpanomponao tsirairay ihany avy, na dia ray minitra fotsiny ara Jesosy, mangataka aminao ienoy ny fivavahan'ireo mpanomponao. Jesosy, mifona aminao raha manapaka sady ny bitsibitsiky ny mpanomponao, mety mbola tsy tapitra Jesosy, ny tora-po izay ataony aminao, mbola tiany amboraka zavatra be da be mba hienonao, kanefa Jesosy manapetra ny fotoana. Mino aho fa tsy hanadino azy ianao Jesosy, fa hanome azy araka izay irin'ny fony, ary hanatanteraka ny fikasana rehetra. Misaotra Jesosy. Raina eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-trano tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahanao anay Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anay Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anao Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Ilay niteneniny ny fiadanako no omeko anareo. Ianareo angina ho izy
fa izaho no hiady ho anareo. Aza matahotra azy namana fa izaho eo anilanareo mandrakariva. Saora Tompo. Amen. Ho tanteraka tokoa an'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tesamima ireza tompoko.
Thank you.